Oka ngama sy fangaro refondation zany no atao fa sy réconciliation nationale refondation satria io le sy maty manota io ny tena sampatranyty Madagasikara ty ka aleo angamba izay tokony zeregny sara zay premier FFKM maray aman-dreny regny mety hiresaka an'izay zavatra izay izy izay kosa didin'izay anazy zay asany zay satria hafahafa ihany na FFKM zany sy hiresaka an'izany. Fanadiovana no tokony atao amin'izao fa tsy fampihavana-pirenena ho ihany koa ny Front National ny antoko HVM. Tsy azo ekena mantsy ny anaovana fifanarahana politika natao amelana fotsiny ny tsy maty manota kanefa nisy olona nanimba firenena teto hoy Rive Rakotovao. Fieritreretako ny HVM sy ny tenako manokana dia ny fanadiovana ny tena tokony lehibe eto amin'ny firenena fa tsy fampihavana-pirenena aloha. Za tsy miteny tsy havana isika menakavy fa ilaina ny fanadiovana satria anisan'ny tena manakorotana firenentsika dia fieritreretana fa tsy maty manota, misy tsy maty manota eto ka dia ho avela amin'ny resaka fampihavana-pirenena zavadretra le accord politique zany makaleo ny olona politique. Fototra no mila apetraka eto amin'ny firenena fa tsy ny ampieritreritra ny vahoaka hanao fifanarahana politika dia samy ho afaka kanefa nisy olona tompon'antoka tamin'ny fanombana firenena hoy Rive Rakotovao. Tokony avela andeha malalaka noho izany ny fanadiadiana mikasika ireo tompon'andraikitra nambotry ny firenena hoy ny filohan'ny HVM. Alao andeha somatsara ny fanadiadiana na tonga ny firenentsika toy izao ka zay rehetra tompon'andraikitra ao anatin'ilay izy dia andray ndraiky ny am'izany ny ataoko hoe ny fahefa-pitsarana eto amin'ny firenena. Sanatrin'izany ny ray aman-dreny am-panahy dia tapitra indray zany ny tantara. Zay no takina amin'ilay izy ataoko hoe tsy famenona zay fa fitakina mihitsy. Io firosoana amin'ny fampihavana-pirenena io kosa nefa no tena ilaina amin'izao satria io no sakana tsy ahafahana mampandroso ny firenena. Miaraba tonga zao. Miaraba ny fiaindraitra sy ny tompony izany retroto. Araka nefa ny namba kelikely ohatra ny zavatra ambeleza be ny mba ny concertation. Efa nyteniko tetrany le izy tena manana olana be mihitsy zany ny fitondrana anjakanjakana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka serasera zany hoe betsaka anjara tokony nazavaina betsaka tokony resahana dia tsy natao le tsy napetraka le izy dia nefa rano lasa pompier zany ny FFKM amin'ny communication, pompier ny PRRM amin'ny communication, lasa pompier daholo dia misehatra ny mitambatsika daholo olona rehetrarehetra manam-bola zay vao miany ny sarotra ny toedrarana dia sosikevitra mbola fanaky mevitra hoe mila mametraka polana communicant communication pour de communication ezany tena ezany misy maha-histoire misy be lehibe tsy ohatry journaliste mihitsy zany mamino zany polina zany mila mahay politika ao mila manatraikefa ao mila sokiolona ao mila rehetrarehetra fa io polina io manapaka hoe zao communication avoaka miankina amin'izay teti-panorona ety ny fanjakana dia zay ve ny androany fa dia misaotra ny Pierre misaotra ny tombo radio kasitraka akasany ianao mitondra zay sosikevitra zay tokoa mila fahaiza-manao sy fanatsarana bebe kokoa eo anatrehan'ny toe-javatra zany sotra ny lasa hoe mikorotandrotana sy mifamaofao dia mila an'izay hoe matianina zay mba isina hoe raisina ary ny antsy misy toromarika hoe ny namana miaraba tompoko miaraba e tonga soa allo e tompoko miaraba sambo maro verina kely raha mahakasika an'le mila vony filobera le mitonona ho fanohitra ry zalary eo ve ny manana sise mazava amin'ny mampanohatra azy mahatonga azy miteny hoe mpanohatra ny fitondrany eo amin'izao fotoana sady misoratena ho mpanohatra fotsiny raraka ny lalàna mantsy dia tsy manara-dalàna izy raha izay misoratena ho mpanohatra zay fotsiny ka efa misoratra mazava any amin'ny ministeran'ny asany dia ireo fantaniana ray zay faharoa amin'ny toko politika inona mampanohatra azy na vondrona politika inona ny mafara satria raha ohatra nge amin'ny toko politika zany toko mazava tsara hoe TGV izy mafara toko politika raha fahalalafitra toko politika fa vondrona fotsiny natao mpanganiana ny andro radio tamin'ny fotoan'androny tsika an'izay tsy manan-kery mampanohatra azy fa miteny telefona fotsiny ny concertation nationale tokony tsy ilany tanohitra fa ilaina
olona madio na mamparary izy ka madio na tonga ho ary izy hevitra ny ilaina tsy maniny raha hevitra zay fa raha ohatra kosa izy mampara maloto voasarindirindrika amin'ny zavatra maro samy hafa tonga dia esoriny ao maravarana tsy afidiriny totra to hevitra avokoa zany ary azo raisina tsara matsapa ho manana didy amanandraikitra ny olo-pirenena eo anatria lay zava-misy a zava-dehibe ny faneho-kevitra sy ny fanaherana maro samihafa ao raisina ary ny antso satria fa misy mandodombarabarana ho iny namana ao entonko miaraba salame miaraba tompoko miaraba eo tafitra miaraba arabaina dolo mikeny topo radio rehetra nia zany ny hevitra zany a mainka aloata zany le concertation nationale io iny tsaika izy any tena mame odina akondro amin'ny président mamaika an'io fa ny zava-dehibe amin'ny vahoaka aloha zany zao de le hoe fanovana de le fanovana zany zany tokony mainga avy any amin'ny ministera tsy nany amin'ny etika sy ny sapana rehetra miova dolo zany DG miakatra zao be da be ny DG mbola be tsy tilina mainto tsy novaina tsy natao inony nefa ndreny a tsarovy tsara fa matory ny tafateraka atao amin'ny placeny a de iandry rajoelona ny miproposé an'ireny de raha vatomanga midispose donc zany ny olona miakatra miakatra tsy maintsy mivavaka tamin'ny andro rajoelona sy raha vatomanga daholo ka mihira miala tsotra zany ao anatin'ny dioma tokony zay no mission fa tsy mainka amin'io concertation io mainka loatra io amizay hitan'ny vahoaka le nitolona hoe niova marina zay vo vonina ny olona anao an'io amizay fa so mbola be da be de zesta hoe zay ngefa niove de ngefa aminany mba mantsy vola gauche droite ambe ve tazomina zay zany zany mba hevitra malahelo amin'ny président mainka hely mahitsy a de misy mame pose bananina anazy ao sota tompoko endrany zany zay fomba fijery avokoa reny misy zavatra fa fotsiny tsy toko hoe alohan'ny rosona amin'ny fanovana ve tsy tokony isy le fokoana andoha ve sa hoe ny aoriana raha zevitra zay olo zay no hoe ho resahana anazy raha ohatrana de mokondoha ny ilaina kokotra aloha fa fokoana andoha zany iny nge marina zany satria ny hevitra avany ambetra nge no avotra ka zay mantsy tsy afaka anovintsika aloha raha tsy voaray daholo ny hevitra sy ny etaetany rehetra de ahoana moa ny afahana hoe mitondra fanovana raha tsy misy hevitra avany amin'ny vahoaka ny mpitondra ihany koa fa nanetry tena hoe ahitsio a atoroy a am'izay zavatra mety tsy mety ataoko andao aloha raha isika ty amitsy ty sao de mahavaly an'izay any keo miaraba toko salame tonga so ndao voalohany zao de hoe resaky confiance any CCI izy a tokotry hoe natony olona sy tonga tamin'ny zavatra fanokafana tanindray antony ny antony aloha anankiray de retaka hoe olona nasaina tonga mihitsy ina satria le zavatra hoavo resana sy mahasakara foto-kevitra io le foto-kevitra hitsanganana tsy mbola mazava ne confiance alefa ihany zany hoe dika zazy le zavatra tokony iana fitapahana fa tena mbola mazava manjavozavo tena marina ny olona nasaina koa olona tsy olona tokony mifaninika sy olona zavatra mba hoe miasika an'le tokona miasika an'le zavatra miseho zay zany anankiray de anankiray koa ny olona le vahoaka malagasy mihitsy ny tokony ho tainina amin'ny zavatra ohatrin'io da araka izy misy toerana misy daditiko izy hoe atomboka any amin'ny fokotany de izy raha matomboka any fokotany tokony misy zavatra mipetapetaka zany alohan'anombohana an'le conférence hoe raha misy fanombohana aloha tokony mipetaka izy zao zany la ke zavatra ho atao manandritry an'le conférence mandritry an'le mbola zay zany tokony ho apetaka fahatelo resaka an'le conférence ihany le tokony ho jerena zany hoe atraizaka le zavatra ho atao de tena hoe raha dolo mihitsy le olona rehetrarehetra zany zay zany tena isiky le hoe fampananjara ny BCM efa ioatra am'zay apety mihitsy tsara tena atao le karaha isaky ohatra hoe ahonasamisaka fitaterana zao de mova fitaterana mihitsy no resahany ilainakandray resaka hoe anakaraboly tena fikavo sy mipetaka le conférence satria maro de maro le zavatra mibolana mipetaka atao anatin'ity feretriky ty ka tokony mapetaka zany zay hoe atao de ratsikazony io fa tsy voatia fotsiny hoe isa-paky any fa raha vombola tsy valina eo foana olana mipetaka daholo zany zay ny faneho-keviny
raisina anazy ary efa misy manonona nakasitrana zay efa neo-kevy zay tena hoe zava-dehibe miarapa tapaka raha tsisy nantsy vonina ozy izy ny tompona andraikitra moa zany anisany hoe vaovao mivoaka ato amin'ny pejy ny roa amin'ny zato tebokavaly ihany koa amin'ny tambazotra tsirasirony hoe misy ny fanadidina atao a ny parlementa frantsay mikasika ny fialana tsokosoko nataon'ny filohandry Rajoelina teo aloha ny ala atao amin'ny Sainte Maria nakany amin'ny Nosy La Réunion ho avy eto Madagasikara zany ny solombavam-bahoaka frantsay a i Sabrina Sebali ho avy anao an'izay fanadidina sy hoe famakafakana zay hoe inona tokoa ny tena zavatra nisy marina dia hoendrasantsika zany ry tokony fahalamanana sy daniry samy mitoy an'izay hoe manaona sy manaona satria anisan'izany zao dia efa hoe ilaina ihany koa mahazo valina mahafa-po avy amin'izany fa misy antso tafiditra dia lao raisiny miarabe tonga soa miaraba Allo. Efa tafiditra ianao miaraba afaka miteny avy hatrany Ikaranyo mo olona taloha tamin'ny ny taloha misy padesima. Fantatsinareo moa tamin'ny padesima. Ao mbola misy padesima. Fa ninona ho ataontsika eo fa mbola misy padesima aza manana tena lindrindro. Fa fetsika tokonge fikaraman'ny mpanao politika. May makasy dia may mangaroa dia vola mitambany izy ary mivenjana taraiky eo izy manan-karena ohatran'izay zavatra pirofo efa nanomboka tamin'ny etika fotsy reny dia efa tazana pirofo miala tany an'le hitanao le detitefetra loatsiny ety sovaty fa tsy entinanao izy tamin'le fividianana be ny tanàna eritrereto fa mifilohanna tompony zao mazotraka an'le be ny tanàna dia toa pitatasiky efa aveo anao mazotraka amin'ny patron reny tan'le tolona teo amin'ny 25 septembre teo isy anankiray teny amin'ny 5 arivo vao manomboka le soraroambotatofo nareo mpanao gazety fantaritra re hitany nanao an'izay fitenena zay olona malaza be izy zao ty dedinio azay fa reo olona teneniko anankitelo zao malaza be inona natenenareo azay aza manatena nininy fa manova ny tsara fotsiny enle premier ministre tamin'ny andro deuxième république samy mandeha samy mitady fa mpanao politique gasitady eo samy mandeha samy mitady manatiny daholo zany raha mbola fanamariana politika iny a fomba fijery hafa anankiray ihany koa manodidina ny raharaha-pirenena ny rehetra no afaka mandinika sy mamakafaka hoe manahoana sy manahoana tokoa ny fipetraky ireny zavatra ireny ao raisina ny antso manaraka miaraba tokoa allo fiarmakely marina mihitsy le olona teo hoe eny fanokapona le fivavahany tsy maninona mahazo tonga atao daholo na rivonato somary fosa fa amty kosa rehefa atao le dinika raha olona ray hoe namena bekeko hoe nahazo fanasana dia matoan'ny Rajoelina fa raha mahazo fanasana mariazy hoe ka amin'ny anarana izy mivady ny monsieur le mila vonisolobe dia hoentinao mba amin'ny akomikotrika mantiany amin'le fanasana otra tsy mety zany nareo menakavy eny any amin'le fanasana daholo nefa olona roa atao tokony zay mitsy le voay eny amin'ny varavarany enta fa hoe anao tsy malala fo dia ny olona mandeha midinika eo koa tokony ny olona mba olona vodiolokely zany fiarahana midinika zany fiarahana midinika aho eto fa tsy fampiavana pirenena aloha fiarahana midinika hitondrana ny tondro zanaovana tondro zotra mba olo-tseny mba olona tsy mikarika kasorona fa tsy olona avy nangalatariana ndeo entina tsentsena ame raha midinika eo izany olona ifampidinika zany tsitseny malivariana fa nisy olona nivokany ndre matolo mpanao politika Patrick Raharmanana zao nivoaka satria fitiny le izy hoe olona namono olona be izy ny rahako midinika zay le izy marina ny azy fa io tokony io rôle anankiray tokony tsy niazakazahana ihany fa nafaingana satria amin'ny fotsiny ny olona malala toebatany tepiainany olona ny olona avy any afoky tany tokony alefa avy any afoky tany masina zay natentarana izy io any mitondrana le izy mba olona tsy mitarika kasorona fa raha io no alefa amin'izay marina mafy hoe raha contre nangala bato olona nangala bato io dia alefa makany député en fraisana bovi efatra sapafiry le anankiray io be nangala bato dia andeha hoiarahan'ny olona midinika tsy mety zany fa zay le izy mbola stage zao alefaso mba endraso amin'ny vavady aloha le olona hoe roa nareo mivoasa dia roa zay le izy zay ndray ngamba ny tiako tenenina eto